Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alakamisy voalohan'ny volana aogositra ity. Ny rapsodiany famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe mpandresy ianao fa tsy resy. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia nalaina tao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 andininy 7:50 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny ilan'Andriamanitra hoe tsy nitondra anao teto amin'ity tontolo izao ity Andriamanitra mba hiaran'ireo trangan-javatra sy ny toe-karena, ny rafitra ara-tsosialy, ny politika na ny fitondrana amin'izao andro izao. Tsy miantra aminao izay zava-misy eo amin'ny tanàna na firenena misy ianao. Mihoatra noho ny mpandresy ianao, efa naharesy izao tontolo izao ianao. Averiko indray, mihoatra noho ny mpandresy ianao, efa naharesy izao tontolo izao ianao. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:4 izay naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Aleloia. Hoy ny 4 teo aloha, anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Mila tonga amin'ny fahatakarana ianao fa Andriamanitra tsy miezaka ny hanome anao na inona na inona intsony na manao zavatra ho anao na manampy anao hiala amin'ny fahasarotana rehetra, satria tsy misy na inona na inona takianao ankehitriny ka tsy efa nomeny anao. Maro no nifandray fotsiny tamin'Andriamanitra niaraka tamin'ny toe-tsainy niaram-boina. Diso izany, tsy mahita azy ireo izy ankoatra ilay mamoaka azy ireo amin'ny fahoriany. Ka mandritry ny androm-piainana izy ireo dia miandrandra n'io Andriamanitra lehibe io hanampy azy ireo, hanandratra azy ireo, hita azy ireo sy ny sisa. Fa tsy tonga saina mihitsy izy ireo ny amin'izay efa nataony. Hoy ny Efesiana toko 1:7, isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra. Ny Petera faharoa ihany koa toko 1:7 dia milaza amintsika fa ny herin'ny masina dia nanome antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Avy eo ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:20, Paoly tamin'ny alalan'ny fanahy dia nanambara hoe ka dia aza misy manao olona ho reharehany fa anareo ny zavatra rehetra, anareo ny zavatra rehetra. Fotoana izao hifoazana ny amin'ny tena zava-misy marina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy hiainana ao anatin'izany fahamarinana izany. Tsy manana drafitra hafa intsony mba hanambinana anao Andriamanitra ankehitriny. Averiko indray, tsy manana drafitra hafa intsony mba hanambinana anao Andriamanitra ankehitriny satria efa vitan'izany. Tsy manana planina ny hanasitrana anao izy satria efa nanome anao zavatra lehibe noho ny fanasitranana izy dia ilay fiainan'Andriamanitra, ilay fiainan'Andriamanitra izay miaraka amin'ny fahasalaman'Andriamanitra. Nomeny fiainana tsy azo asiana aretina na rofy na kilema ary tsy andairan'ny fahafatesana ianao. Fa raha tsy mahafantatra ireo fahamarinana ireo ianao dia hiaina toy ny aram-boina. Fa hoy Andriamanitra ao amin'ny Hosea toko 4:9, faringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Manana ny toe-tsain'i Kristy, efa nentina ho amin'ny fiainana ambony ao amin'ny Kristy ianao. Efa nentina ho amin'ny fiainana ambony ao amin'ny Kristy ianao. Noho izany miresaha, manaova zavatra ary miaina mifanaraka amin'izany. Miaina mifanaraka amin'izany